Anio alahady fa 17 ny volana May taona 2020. Alahady izay iombonana ato anatin'ny sahany FJKM itrotronam-bavaka ny mpiasa iombonana eto anivon'ny fiangonana. Ary mbola ibanjinantsika trano lohahevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavana homban'ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy ilay tompo ny finoantsika. Amen. Idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika riavako. Ko andeha iombonantsika zao ny mamaky ny Salamo 7:7 andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Aleluia! Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika. Eny, mamy sady miendrika ny fiderana. Manangana ny Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroka izy. Mahasitrana ny torotoro fo izy, tsy mameno feriny. Milaza ny isan'ny kintana izy, samy tonony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hita lany ny fahalalany. Mananatra ny mpandefitra Jehova, fa mampetry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany. Mirafy fiderana ho an'i Jehova, mankalazana Andriamanitsika amin'ny lokanga. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika riavako. Terenay amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ary ny fanahinay rehetra ianao Andriamanitro. Le Andriamanitra nitahy sy ny vimbina anay,
navelonay natrapamonjena ka natratra indray zao andro voalohany amin'ny herinandro, andro nao Andriamanitra anomezana voninahitra ny anaranao. Misaotranao zay Tompo no ny fitantananao ny fiainan'ny fiangonana, na de mandeha mamaky loha sahaliko ny fahafatesana aza izay, ka mandeha miarika toe-javatra samihafa mifaomaofao, de tsaronay kosa amin'ireny rehetrareny fa momba nay mandrakarivo ianao. Misaotranao zay noho izay ampandehananao ny fiangonana sy ny fiainan'ny fiangonana misotra mandrakariva mandrakakehitriny. Ao reo mpampandeha izany raha samihafa izany, ka isoranay anao manokana noho ny amin'ireo mpiasa iombonana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotranao zay Tompo, satria nofidinao Andriamanitra ho fitoriana ny anaranao, koa ny dera, ny laza, ny voninahitra, anao Andriamanitra ray zanaka faniamasina. Amen. Riavako malala ao amin'ny Tompo, enoy amin'ny fanajana ary eritrereto fatratra zao sitrapon'Andriamanitra ambaran'ny Tompo amintsika izao. Hony soratra masina, miaino ny tenin'izao fanekena izao ianareo, ary mitenena amin'ny Joda sy amin'ny mponina any Jerosalema, ary ataovy aminy hoe izao lazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely ho voaozina zay olona tsy mankatony tenin'izao fanekena izao, izay nandidiko ny razanareo tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tamin'ny tany Egipta, dia avy tao amin'ny memy fandrindremby ka nanaovako hoe miaino ny feko ary mankatoava ireny arak'izay rehetra andidiko anareo, de ho oloko ianareo, ary izao kosa ho Andriamanitra reo. Amen. Sambatra mahitsy lalana zay manderaka lalan'i Jehovah, sambatra zay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Riavako malala ao amin'ny Tompo, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, de mahatsiaro ho tsy tanteraka isika ko andeha iombona amin'izao vavaka fifonana angatahana famelan-keloka izao. Ivavaka isika riavako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, efa tsy niaino ny feonao izahay, efa nanao zinona ny fanekenao izahay, efa nandano ma-Andriamanitra anao izahay, ka nandanao Andriamanitra tamin'ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay mihitsy aza. Diso teo anatrehanao zahay Andriamanitra, ka mifona eto anatrehanao. Mangataka famelana ny elokay tsiraray avy tamin'ny fiteninay, tamin'ny eritreritray, na tamin'izay nataonay koa aza, fa tsaronay indrindra ny teninao zay mampanantenanay hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, de matoko somarina izy ka manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mino izay Tompo, fa voavelanao ny helokay. Mino izahay fa manana anjara amin'ilay rasoa sarobidy zay nalatsaky Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho anay tsiraray avy. Ankehitriny ary dia misaotranao zahay ny amin'izany famelan-keloka tolotra ho anay izany, ary raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana anao zany, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra Tompo. Amen.
ry avako malala ao amin'ny tompo raiso amin'ny finoana ary ankehitriny ny teny famomeza toky izay atolotra Andriamanitra antsika ao amin'ny soratra masina. Hoy ny tompo: tsy nitondranao ny zanak'ondry fanatra ho doranao aho, nanomenao voninahitra tamin'ny fanatitra aho, tsy mampavesatra anao tamin'ny fanatitra aho, nananasatra anao tamin'ny dindinkazo manikofona, tsy nandoha volana midy verimanitra ho ahy ianao na nahavoky ahy tamin'ny saboran'ny fanatitra aho, fa nampavesatra ahy tamin'ny fahotanao kosa ianao sy nanasatra ahy tamin'ny helokao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Arak'izany ry havako malala, ambara ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy, fa voavelany helokareo miderany anarany masina. Fa sambatra ny olona izay voavelany helo sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny fanekemponona laharana fahatelo, ny fanekemponona araka ny soratra masina ary andeha ankehitriny iombonantsika, miombona amin'ireo fiangonana masina manerana izao tontolo izao, sady ho fijoroantsika vavolombelona rahateo amin'ny maha-olombonjena sy olomboavitry ny tompo antsika. Iombonantsika manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo,
Ampitombony fononay. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay anatanterantsika ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havako. Alohan'ny hamakiana ny soratra masina sy angatana ny fania masina ao amin'izany, dia andeha asaitsika ampitiavana ny ankizy sy ny tanora hanao ny hira 9:720, andininy voalohany sy ny fahaefatra. Ivavaka angataka ny fitarian'ny fania masina isika ry havako. Andriamanitro, tonga ny fotoana hamakina ny teninao, lay teny fiainana, lay teny mampahery, lay teny hahatakaranay ny sitraponao masina. Miteneny anao Tompo, ary irao ny fanainao masina homba ny teninao izay hovakina aminay. Ampahery ny mpanomponao izay hamaky sy hitondra ny hafatrao, ary indrindra hiasa mialoha any amin'ireo vahoaka izay hiaino izany teny izany, ka tonga ny fon'izy ireny ho toy ny tany lona ka aniriny ny teninao, ka hampisy dikany eo amin'ny fiainany andavanandro ny fandraisana izany teninao izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay teny fiainana, teny tonga nofo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hovakina amintsika ry havako malala, dia araka izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Tantara faharoa 5:50,
andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ny fanan'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanak'Obeda, ary dia nivoaka hitsenany asa izy ka nanao taminy hoe: miaino ahy ry asa mba amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Jehova momba anareo, raha ianareo nomba azy, ary raha mitady azy kosa ianareo dia hahita azy, ary raha mahafoy azy ianareo dia afoy anareo izy. Ary efa ela ny Israely no tsy nanana n'Andriamanitra marina, nampisorona mampianatra na lalàna, fa raha niverina tamin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely izy, noho ny azo pahoriana ka nitady azy, dia nahita azy. Ary tamin'izany dia tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka na izay niditra, fa horohoro be no nahazo ny mponina rehetra tamin'ny tany. Ary nifandringana ny firenena sy ny tanàna, fa Andriamanitra nampangorohoro azy tamin'ny fahoriana rehetra, koa mahereza ianareo fa aza miravoravo tanana, fa izy valopity tokoa ny ataonareo. Amen. Toizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko 4. Luka toko 4 andininy voalohany hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jesoa feno ny fanahy masina, dia niverina avy tany Jordana, ary nentin'ny fanahy tany anefitra 40 andro izy, ka nalainy ny devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany, ka raha efa tapitra izany dia nona izy. Ary hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra, dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy: omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba mivonona any, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohaka eto anatrehako ianao, dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voasoratra hoe, Jehova Andriamanitrao no iankofanao, ary izy irery ihany no hotopoinao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy, dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempolo ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa ndrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voalaza hoe aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitrao. Ary rehefa natapitra izay fakapana rehetra ny devoly, dia nandao azy izy aloha. Amen. Faranantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 andininy 12 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra, ary tanteraka ao amintsika ny fitiavana.
izao no ahafantarantsika fa mitoetra ho aminy isika ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanahana ary izay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamono zao tontolo zao na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesoa dia mitoetra ho amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa malala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombona ho aminareo ane ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havako malala izay hotoriana amintsika amin'ity andro anio ity dia izay efa nivakiana teo epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko 4 ny 2:12 hatramin'ny 2:19. Izay efa iarahantsika malala ry havako malala ny mampiavaka ny taratasy rehetra izay nosoratan'i Jaona na any amin'ny epistily na ato amin'ny epistily na any amin'ny filazantsara na koa azany amin'ny bokin'ny faminaniana ny Apokalipsy dia ny fanambarana ny momba ny fitiavana. Zany raha teo no mahatonga ny apôstôly Jaona antsoina manao hoe apôstôly ny fitiavana. Ary eto amin'ity mofinaina izay sady mofinainantsika androany no perikopantsika androany dia miresaka betsaka Jaona momba ny fitiavana an'Andriamanitra ary resahana fa ihany koa ny tokony hifankatiavantsika. Zany hoe ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny olona no zava-dehibe ao anatin'ny ity epistily izay nosoratany Jaona ity. Ankoatr'izay ry havako malala dia miresaka mandrakarivo Jaona fa tena zava-dehibe ao anatin' izany fitiavana sy fifankatiavana izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra telo izay iray. Ato anatin'ny 2:12 hatramin'ny 2:19 dia voatanisa ho avokoa
ny fiombonan'Andriamanitra telo zay iray, sady miresaka an'Andriamanitra ray, no miresaka an'Andriamanitra zanaka, no miresaka ny fanemasina ihany koa Jaona. Ary ny fahatelo izay hitantsika ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, akoatra ny firesahana ny fitiavana, firesahana ny Andriamanitra telo izay iray, de resahany Jaona manokana ny momba izay mitoetra ao amin'Andriamanitra, izay mitoetra ao amin'Andriamanitra. Averimeriny Jaona mandrakariva eto amin'ity soratra masina ity. Ary izay lafin-javatra fahatelo izay rehavako malala no andeha hotoriana amintsika anio, andraisantsika lesona ary ahafahantsika manakatra ihany koa ny amin'izay tokony ho toe-piainantsika. Ny FDB zany eto izay raisintsika anio de ny hoe izay mitoetra ao amin'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia manana ny fanahin'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'Andriamanitra dia manana ny fanahin'Andriamanitra. Afaka mamaky isika ny andininy 17 de hoy ny voalaza manao hoe izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanahiny. Ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny ho atsika dia antoka ray lehibe ihany koa manambara fa mitoetra ao amin'izy Andriamanitra isika. Dikan'izany zany rehavako malala dia ambara fa io fanahy zay nomen'Andriamanitra atsika, io no ahafahantsika mifandray sy miompinana amin'Andriamanitra ray zanaka fanemasina. Ambara mantsy eo amin'ny 12 fa raha mifankatia isika dia mitoetra tanatsika Andriamanitra ary tanteraka ao amintsika ny fitiavana. Io fanahin'Andriamanitra io no ahaizantsika mity an'Andriamanitra sy mity ny hafa. Io fanahin'Andriamanitra io no ahaizantsika mifandray amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanemasina andanina. Kanefa ahaizantsika koa mifandray amin'ny fiangonana amin'ny olombelona tahaka atsika. Rehavako malala ao amin'ny tompo, fanahy enti mity an'Andriamanitra, fanahy enti mity ny olona, fanahy entina mifandray amin'ny mpiarabelona, zany no omen'Andriamanitra atsika. Zany hoe zany takatsika avy amin'izany rehavako malala fa afaka mitoetra ao amin'Andriamanitra isika rehefa ao anatsika lay fanahy entina mity. Tsara kokoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra rehefa ao anatsika lay fanahy izay nomen'Andriamanitra atsika. Reo mpanompon'Andriamanitra maro nandritry ny vanim-potoana sy namakivaky tantara de nanana izany fanahy zany tao anatiny hatrany mba hahafahany manatanteraka asa anankiray, hahafahany maneho fitiavana ny mpiaramonina aminy, hahafahany mity an'Andriamanitra, hahafahany manao ny asan'Andriamanitra raha teo. Raha miverina mamaky isika ne ohatra lay filazany tsara araka ny Luka 4 zay efa nivakitsika teo, de hitatsika miariary fa lay fanahy masina zay nomenan'i Jesosy Kristy, lay fanahy masina zay natao tao anatin'i Jesosy Kristy no nahafahany nanohitra ny fakapanahy sy ny fanangolen'ny devoly izay niatra taminy. Hoy ny voalaza ny Luka 4:1 manao hoe ary Jesosy feno ny fanahy masina de niverina avy tany Jordana ary nenti ny fanahy tany anefitra 40 andro izy. Lay fanahy izay omen'Andriamanitra riavako no ahafahantsika miatrika ny toe-javatra rehetra zay miseho eo anatrehantsika. Lay fanahy zay nomen'Andriamanitra atsika no ahafahantsika mihoatra ireo olana sy sakana izay miseho amin'ny fiainantsika.
rehefa mamaky any antsika ohatra ny boky ny asan'ny apôstôly de mahita tsara mihitsika fa lay fanahy zay nomena ny apôstôly tamin'ny andron'ny Pentekosta no nahafahan'ny joro vavolombelona nanohitra ireo zay nilaza azy fa mamo naleo ny divay mamy izy ireo. Ny fanahy zay tao amin'ny apôstôly no nahafahana niatrika ny mpitondra fanjakana. Ny fanahy zay tao aminy no nahafahana namaly ny fiampangan'ireo mpitary-pivavahana tamin'izany. Tena hery lehibe hiatrehana ny fiainam-ponona sy ny fiainam-panompona ny fananana izany fanahy zany. Mitoetra ao amin'Andriamanitra, maro toerana ao amin'Andriamanitra isika ry havako malala rehefa ananana ny fanahy. Ka ndeha ary amin'izao andro ankehitriny izao anontany hevitry ny fanahy, handray ny fanahy masina zay efa nomen'ny tompo sy omen'ny tompo atsika mandrakariva. Andeha araka ny fanahy mba hahafahantsika mitoetra mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Ny mitoetra ao amin'Andriamanitra dia izay manana ny fanahiny. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala zay hitatsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny mitoetra ao amin'Andriamanitra dia izay manaiky any Jesosy Kristy. Ny mitoetra ao amin'Andriamanitra dia izay manaiky any Jesosy Kristy. Hony ambarany 5:5 amin'ity Jaona 1:4 ity manao hoe na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy de mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ny fanalahidy na ataontsika hoe ny lakile azahoana fahombiazana ifandraisana sy hahatena iray atsika amin'Andriamanitra de ny fanekena am Jesosy Kristy. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy de mitoetra ao amin'ny Andriamanitra. Tsy maintsy mino isika arak'izany. Tsy maintsy mino ny maha-Andriamanitra an Jesosy isika zay vo afaka mitoetra ao amin'Andriamanitra. Manamafy zany Jaona eo amin'ny 5:1 manao hoe zay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy de nateraka Andriamanitra, ary zay rehetra ty izay naterany koa dia ty zay rehetra ty izay nateraka dia ty izay naterany koa. Tsy maintsy mino isika fa Jesosy de nateraka Andriamanitra, raha tsy zany isika tsy ho tafiditra amin'ny tontolony zanak'Andriamanitra mihitsy. Tena mampiditra atsika ho ao anatin'ny sehatra ray lehibe izay hanoloran'Andriamanitra atsika ny lovany amin'ny mahazanaka atsika ny finoana ny maha-Andriamanitra anio Jesosy Kristy io. Io Jesosy Kristy io raha teo sy ny finoantsika azy no ahafahantsika mandresy ny ratsy, no ahafahantsika mandresy izao tontolo izao ihany koa. Eo amin'ny 5 amin'ny Jaona 1:5 de hono voalazany Jaona manao hoe iza moa no maharesy zao tontolo zao afa-tsy zay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Iza moa no mino maharesy zao tontolo zao afa-tsy zay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tena hery lehibe zany ho atsika ny manakatra fa io Jesosy Kristy io dia tsy zanak'Andriamanitra fotsiny fa tena Andriamanitra mihitsy izy. Ary zay rehetra tsy manana zany finoana izany de tsy vitany hoe tsy mitoetra ao amin'Andriamanitra fotsiny izy, fa tena mitoetra ao aminy koa ny fanahiny fandavana, na ny ambarany Jaona de hoe fanahiny Antikristy. Hony Jaona milaza ary amin'ny 2 sy ny 7 amin'ny 4 amin'ity boky ity manao hoe izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra
fa izany no fanahy ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, zava-dehibe amin'ny finoana kristianina ny fanekena sy ny finoana an Jesosy Kristy ho Andriamanitra. Zava-dehibe tsy atao akifonofono, tsy atao akiafinafina, fa ambara sy ekena araka izay ambarany Romanina 10 andininy 7 sy ny 10 manao hoe satria raha manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao fa amin'ny fo no inona hahazahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena hahazahoana famonjena. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny fanekena an Jesosy Kristy ho Andriamanitra no ahatonga antsika ho hitoetra ao amin'Andriamanitra, ahatonga antsika hiompiainana amin'Andriamanitra, ahatonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra. Lavitra amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ny olona izay tsy mino fa Andriamanitra Jesosy Kristy. Lavitra amin'ny firaisam-piainana amin'Andriamanitra ny olona izay tsy mino an Jesosy satria Jesosy dia Andriamanitra. Ka raha Jesosy ilay Andriamanitra no laviny dia manalavitra an'Andriamanitra izy. Ry havako malala, misarika ny saintsika rehetra zany handinika sy heritreritra, eny hamakafaka fatratra izay ambarany tenin'Andriamanitra manoloana ireo filazana samihafa izay manambara araka ny voalaza teo ny fanahiny antikristy izay manambara ny amin'ny Kristy hafa izay Kristy sandoka raha teo hafa no izay efa ambara ny soratra masina. Fa mbola fahadisoana ihany koa tsy ny mandazy ambarany soratra masina fotsiny fa ny tsy mino mihitsy izay voalaza ny soratra masina. Raha afaka malala ho antsika mpino kosa nefa, ho antsika kristianina dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika hanaiky fa Jesosy dia Andriamanitra. Tena zava-dehibe zany, tena zava-dehibe zany ny fanekena nataontsika mpandray fanasan'ny tompo. Raha nilaza pahabe masotsika fa ekentsika fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Fa mbola zava-dehibe koa ry havako malala, asa raha tsaroanareo, ny fanekena tamin'ny batisa izay nataon'ny ray aman-dreny rehetra dia niteny fa ekenay ny anatanterahany fiangonana ny fitezana ny rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hanekeny an Jesosy ho tompo sy andava ny asa ny satana rehetra. Mazava arak'izany ry havako malala, tsy misy mpino na kristianina afaka mandahan'ny satana raha tsy manaiky an Jesosy ho tompo izy. Tsy misy mpino, tsy misy olona afaka mandahan'ny satana raha tsy manaiky an Jesosy ho Andriamanitra izy. Zany hoe zany, hery lehibe hanoerana ny fakapanahy, hanoerana ny asan'ny maizina, ny fanekena an Jesosy ho Andriamanitra. Tombony lehibe ananantsika kristianina arak'izany, tsy hoe manohitra ny asan'ny ratsy fotsiny isika, fa tena tafakambana tanteraka ao amin'ny tontolo-piainana miaraka amin'Andriamanitra. Zany antsoina hoe mitoetra amin'Andriamanitra, manana fiarahamonina vaovao, fiarahamonin'Andriamanitra, fiarahamonin'ny mpino, fiarahamonin'ny zanak'Andriamanitra. Zany no ahorina miaraka amin'izy Andriamanitra rahateo. Raha fehezana ry havako izao ho tenin'Andriamanitra izao, nampahatsiarovana antsika teto fa tena fanalahidy anankiray lehibe hahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra ny fananana ny fanahana. Ny fanahan'Andriamanitra no mitari-dalana antsika mandrakariva ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa zava-dehibe ihany koa hahafahantsika mitoetra ao amin'Andriamanitra na miray aminy ny fiombonantsika, ny fanekentsika
an Jesosy Kristy ho Andriamanitra. Rehefa tanteraka izany dia inotsika ny fiasan'Andriamanitra telo izay iray, le Andriamanitra ray, le Andriamanitra zanaka ekentsika ho Andriamanitra, ary ilay Andriamanitra fanemasina izay ekentsika ho ampidirina ato anatintsika. Rehefa tanterantsika izany ka inotsika fa Andriamanitra telo izay iray miasa ao anatintsika, dia tsy maintsy iaina amin'ny fitiavana isika ity an'Andriamanitra, fa ifankaty samy itsika ihany koa, satria izany no fiainan'ny olombovonjy, ny fiainan'ny olona ao amin'Andriamanitra. Dia mahereza ry havako momba ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fiatanana. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misotranao zay Andriamanitro ny amin'ny teninao, teny maneho fiombonana aminay zanakao, aminay mpanaradianao. Andriamanitra manaiky ombona aminay ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina sy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, lay Andriamanitra raha teo. Amin'ity an'ity ary Tompo no anavozanay ny fanoloran-tenanay ao anatrehanao, ka hampiombona ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, ny amin'izay ataonay sy eritreretinay, iombona aminao Andriamanitra. Dia tsaronay indrindra Tompo, izany fikasana tsara izany amin'ny fanatanterana ireo tetikasa maro samihafa ao anatin'ny fiangonana. Hatanteraka ny teninao manao hoe mba ho saina iray sy vava iray ny arahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompo. Ary mino izahay fa ianao Jesosy no mpamonjy, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy anao. Ataonay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Mivavaka izahay ho an'ireo mpiasa iombonana rehetra atao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara,
reo mpiasa iombonana izay mampiodina ny fiainan'ny fiangonana manontolo, tsaronay manokana amin'izany. Reo mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM, reo mpandrara eo anivon'ny foibe, tsaronay reo tompon'andraikitra eo anivon'ny mpanatanteraka ao anatin'ny fiangonana ao. Tsaronay ny mitondram-bavaka ireo président synodal rehetra amin'ny synodam-paritany 7 ato anatin'ny FJKM. Tsaronay ny mitrotro am-bavaka ny mpampianatra amin'ny toeram-panomanana mpitandrina rehetra. Tsaronay ny mitrotro am-bavaka ireo mpitandrina miasa ny anivon'ny sahavaovao na ny poste d'évangélisation. Tompo, ianao Andriamanitra nefa niantso sy nifidy azy ireny araka ny zara fanompona samihafa, koa dia ampaherezo eny ampaherezo mba haefa be mandrakariva ny fitoriana ny filazany tsara. Vavaka manokana izay Tompo ny amin'ny fahafahana manoana azy ireny ara materialy, ny antso azy ireny ianao hanao ny asanao. Kanefa ny teninao dia miteny fa aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary. Koa ianao Tompo hanokatra ny tananao amin'ny alalan'ny fiangonanao sy ireo kristianina maro haitsinjo azy ireny ka hihevitra ny amin'ny nofony azahoany fivelomana tsara, ampandehanana bebe kokoa sy ampandrosoana ny filazany tsaranao. Matoky izay Tompo fa olom-boa fidinao izy ireny ka ianao ny malala ny hevitra hiverana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mivavaka hatrany izay Tompo ho an'ny fiainan'ny fiangonanao. Ny foibe FJKM, ny synodam-paritany, ny fitandremana rehetra manerana izao tontolo izao, ny fiangonana rehetra sy ny fampandehanan-draharaha ao aminy. Entinay ambavaka manokana ny fandavorariana ny fanompompivavahana amin'izao andro sarotra izao, mba tsy hitera-doza ho an'ny fiangonanao anezany. Ianao Andriamanitra angatahanay ameny fanahy fahendrena ho an'ny ambaratongan-drafitra tsiraray avy ao anatin'ny fiangonana. Tompo, mivavaka manokana izay ho an'ireo tetikasan'ny fiangonana maro be izay voaterina hato sy najanona mihitsy aza tao anatin'izay volana vitsy izay. Andriamanitra velona fa tsy Andriamanitra maty ianao, ka mamelona ny fiangonanao mandrakariva, koa raha sitraka ho Andriamanitra velomy ny fiainan'ny fiangonanao na eo aza ireo toe-javatra tsy azo anoarana izay miseho eto amin'ity tany misy anay ity.
dia arovo ny fiangonanao tompo, ho fiangonana mahery, ho fiangonana mandroso, ho fiangonana azo alaina tahaka ijoro vavolombelona eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Andriamanitro rainay enao azonay hitalaona sy antana amin'ny toe-javatra rehetra izay miseho eo anatrehanay. Koa ao anatin'izao vanim-potoana mampitombo ny isan'ny olona voakasiky ny aretina Covid-19 eto Madagasikara izao. Dia enao Andriamanitra no antsonay satria mino izahay fa afaka mampitsahatra ny arety mandringana enao. Ary mino raha teo izahay fa hainao Andriamanitra ny zavatra rehetra. Jereo ny taninay Andriamanitro, jereo ny vahoaka malagasy rehetra, jereo ireo mpitondra anay, omeo fanahendry hanaiky anao Andriamanitra amin'ny vavany, ary ino anao Andriamanitra amin'ny fony. Hazahoany famonjena, kanefa ihany koa hazahoany mitantana zao firenena sy olona maro zao araka ny sitraponao. Dia io tompo ny paikady rehetra izay apetraka hifanaraka amin'ny sitraponao zany, ary ampahomby azo tompo raha sitrakao hitondra vahaolana sy fitsaharana ao amin'ity tany misy anay ity. Fa entinay ambavaka ihany koa ankehitriny ireo firenena maro mitaintaina, mitaraina, vokatra zao valanaretina izao. Tompo, vangio amin'indra fonao tsiraray avy reny firenena reny, mba hazahoana manasandratra ny voninahitra ao Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Miaino vavaka enao Andriamanitra ka mamalia, indrindra reo fisentony foniny mpanomponao tsiraray avy, ireo izay vavaka manokana tiana sandratra eo anatrehanao, ireo fangatahana maro be izay asandratra eo aminao, ireo etaeta, ireo fitarainana, ny fangatahana fiarovana, fangatahana valimbavaka entinay eo anatrehanao zany. Miaino vavaka enao Andriamanitro, ary tanterao aminay araka na benindra fonao zay rehetra tokony ho anay. Ataonay zany vavaka zany, ary ampiarahanay amin'ny vavaka nampianarinao anay fa izay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao hoe tia tany tahaky ny danitra. Menay izay anina sahaza ho anay, ary mamelany amikay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana zao fampopavahana izao isika riavako, isaorantsika ny tompo tamin'ny fotoana rehetra izay nahafahantsika ny fampahery sy mitondra ny etaetantsika eo anatrehan'Andriamanitra izay. Ho famaranantsika ny fotoana dia ataontsika ny hira firana fanampy ny faha-efatra amby 50, andininy voalohany alohan'ny tsodrano, ny andininy fahatelo ao aorianan'ny tsodrano. Marusuatrani
Zava-tsotsi lamina ao anaty ny finoana reto no milany ny finoanany fanantenana ny fitiavana. Raiso amin'ny finoana riavako azo ao Tsodrano, tononona amin'ny anarany Jesoa Kristy tompontsika izao. Andriamanitry ny fiadanana ane, hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy ainatsiny amin'ny fiaviany Jesoa Kristy tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo, sady izy ihany no anefa izany. Amen. Vaovao eny fanay ny fitiavana tantanako tokoay reto no milaya Maria ny finonany fanantenana ny fitiavana. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.